faly de faly miaraba antsika rehetra ary namana malala any amin'ny toerana misy antsika ihany kopakopa-tanana re tsikitsiky avy amin'ny fo feno fitiavana sy ny saina miramirana no anolorana niarahaba ho antsika rehetra ary de manararoatra misaotra sy mankasitraka anao manaraka tsy tapaka izao fandarana mahafinaritra sy mamitsika izao loha hevitra androany de izao miay anao Andriamanitra miay ny olony Andriamanitra mikarakara anao Andriamanitra salamo fa 3:4-10 manao hoe ny masony Jehovah mitsinjo ny marina ary ny sofiny miai ny fitarainana ny heviny de tsotra manara-maso ny fiainanao Andriamanitra tsy manara-maso mitsikilona manara-maso mijerijery fotsiny fa tena manara-maso feno fiahiana feno fikarakarana aza manaiky ho resin'ny akiviana aza omena vana ny faharerana sy ny fahakitrahanao am-po miay anao ampitiavan'Andriamanitra ary mikarakaranao miai ny fitarainanao Andriamanitra mikarakara indrindra ianao zanany indrindra ihany koa miasany Andriamanitra miay ny asan'Andriamanitra indraindray tsika de mahita mieritreritra ary mahafantatra mihitsy hoe misy tsirariny loatra atao amin'ny asan'Andriamanitra de marary fo be de be ny zavatra mitranga eo anivony zany asan'Andriamanitra tsirariny injustice atao eo anivon'ny asan'Andriamanitra mahagaga ireny toe-javatra ireny ataony mpitarika mihetsika mpitarika ny fiangonan'Andriamanitra ireo nitendrena oloany mahagaga indraindray manala baraka ny fiangonan'Andriamanitra manao ny ezaka isika mba hampitsara anazy ireny aza matahotra miasa ny Andriamanitra ny anjarantsika de zao ny anjarantsika sy ny adiditsika de tsotra ihany ny miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra manetry tena eo tongotry ny azo fijaliana ary miaina ny fiainana matoky amin'Andriamanitra ongotan'Andriamanitra reo entana mavesatra eo amin'ny fiainantsika Matthieu 5:3-7 eto amiko ny entana mavesatra fa izao any miaina reo ny fitsarana marina tokoa fa ao anatin'ny aizina sy ny firotorontona ny faharatsiana izao tontolo izao fa na de eo aza izany rehetra izany de izao tsy miontsona isika mijoro mahatoky isika satria Andriamanitra ny miaraka amintsika andeha nge jerentsika ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Isaia 5:7 andeha jerena zay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Isaia 5:90 ka 1:10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ahoana ny voalaza eo teny fikasana mahafinaritra zao no lazain'i Jehovah iray masin'ny Israely de namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy no antanio ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako de aoka ho adidiko ihany ianao nge asan'ny tanan'Andriamanitra izao nge asan'ny tanan'Andriamanitra noforon'Andriamanitra de izao adidin'Andriamanitra isika ny mamelona sy mikarakara antsika ny manampy antsika manoloana an'ireo olana tebiteby aretina fisedrana izay mahazo antsika anjaran'Andriamanitra de ary ijoro mahatoky amin'ilay vato lampy ny fahagola de anana fampiononana sy fanohanana mitoetra isika hitsahatra ao amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fahatokintsika azy tsy azozongozonina ny anjarako sy ny anjaranao de izao mijoro mahatoky amin'Andriamanitra mijoro tsy miontsona ary maneho fivavahana madio tsy misy petipetina tahaka ny zaza mahatoky an'Andriamanitra efa nahita zazakely inga amintsika zazakely eo amin'ny heritaona eo na enim-bolana de raisiny ny dadany de atsipy ny dadany ambony de tataza ny dadany tsy matahotra faleria ary izy mihoatra lavitra ny tokony izany no tokony hatokintsika an'Andriamanitra miany olony Andriamanitra aza matahotra aza mangovotra fa eo an-tanan'Andriamanitra ny fiainantsika tanteraka aminao zany tanteraka amika amin'ny ankonantsika sy ny fianakaviantsika rehetra hivavaka isika tombo tsara misaotra anao zay fa mitombo indray ny antoka fa ianao de miaro ny fiainanay miahanay na ny hoanina na ny sotroina na ny fitafiana dia raisinao an-tanana aza vela atahotra aza vela anahiny amin'ny ho avy izay satria zanakao ataovy azonay antoka fa zanakao zay ka ny rainay any an-danitra de tsy hanao zay ampijaly anay fa hikarakara ny fiainanay tanterao aminay zany amin'ny anaranao Jesosy Tompo amen